Zay ny amin'iny vaovao iny fa olana lehibe sedrain'ny tanora ny tsy fahitana asa mifanaraka amin'ny fiofanana narainy. Zava-dehibe ihany koa ny fanarahana fiofanana izay mifanaraka amin'ny filan'ny tsena asa. Zava-dehibe araka izany ananana rafitra iray izay ahitana ireo antotan-kevitra sy antotanisa manodidina ny asa eto Madagasikara. Teo arahantsika ny fanadihadiana. Isa taona tanora telo hetsy no tonga eo amin'ny tsenan'ny asa. Zava-dehibe raha nambarany tale jeneraly ofisy pirenena momba ny fampananana asa na ny ONF, ny fananan'ny tanora, ny tsianasa, ny fandraraha, ny ministera sy ny samy fandraraha samihafa, antotan-kevitra sy antotanisa azo antoka mikasika ny tsenan'asa eto Madagasikara. Ny ofisy pirenena izay observatoire teo aloha. Androany dia nikondo amin'ny fanamorana ny tsenan'ny asa. Ireo mpiatsehatra samihafa avy amin'ny tontolon'ny fampananana asa ito amintsika, ahitana ny avy eo anivon'ny fanjakana, ny sehatra tsy miankina, ny mpiara-miombonantoka izay notarihany solon-tena maritry ny PNUD eto Madagasikara. Marihana fa eo anivon'ny ministera ny fampananana asa, ny fampianarana ara-teknika ary ny fiofanana arak'asa no misy ny ONF. Zava-dehibe tokoa satria ny ofisy dia misahana andraikitra maro kokoa sy mavesa-danja kokoa noho ny observatoire satria izy no sehatra anankiray hanangonana aloha voalohany ny fahalalana rehetra momba ny tolotra sy ny filana eo amin'ny sehatry ny asa indrindra ho an'ny tanora. Zava-dehibe zany ny ahafantarana an'izany zava-misy sy ny antotan-kevitra sy ny antotanisa mikasika an'izany filan'ny tanora asa izany sy ny sehatra ilain'ny mpandraharaha amin'ny fahaiza-manao. Zany hoe tokony fandrindra tanteraka eo anatin'io sehatra io zany ny filana avy amin'ireo sampandraharaha rehetra mamokatra ho an'ny firenena na ny secteur privé zany na ireo entreprise privé izay mampiodina ny milina fampandrosoana ny firenena. Ireo olon'ireo dia mitady tanora manam-pahaizana sy manana fahaiza-manao dia eo amin'io sehatry ny office national de l'emploi et de la formation io zany no ifanenana ireo finanana sy ireo tolotra ireo ka tokony ifandrindra dia azahoana manapa-kevitra koa rehefa manana antotanisa sy antotan-kevitra ianao momba n'izany sehatry ny asa sy ny fahaizana misy izany dia azahoana manapa-kevitra hoe izao indray zany tokony tolotra atao amin'ny fanofanana ny tanora satria izao no zavatra ilain'ny famokarana eto amin'ny firenena. Arak'izany dia ho fantatra ao aorian'ity atrik'asa ity ny andraikitra tena tokony hiantsoroan'ny ONF.